na inana zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny fiainany tsirairay enao no ilainay androany ny ala avy any amin'nisy azony tsirairay dia tonga eto mba te andray anao mba te hiaona aminao mba te andray avy any aminao mba te ho feno anao indray Jesosy aza vela misy ray diso fanantenana androany kasiho ny teninao kasiho ny fitiavanao kasiho ny fanontronanao fenoy androany tompo amin'ny anaranao Jesosy nokatany zany na iza androany Jesosy mila anao ao ka ho feno anao zay tsirairay avy reto tonga eto dia satria mangeta eto zay satria mila anao zay tsisy anankiray tanteraka zay tompoka nefa mila anao zay angataka amin'ny anaranao zay Jesosy ataovy mifanena aminao ny lalanay androany ataovy mifanena aminao ny lalanay androany amin'ny anara maheran Jesosy sotra ray tsara indrindra amen ataontsika hitehaka mafy ho an Jesosy halleloia mazoa toerana tompoko miala tsiny indrindra fa ohatrany mba nangataka ho izy latabatra kely tompoko fa ohatrany mahafinaritra be ny tongotro indraindray misy fotoana mahafinaritra be dia te hipetraka kely tsy maninona mahazo mipetraka eny tompoko nangataka tamin'ny tompo hoe inona no zaraina Jesosy dia misy tenin'Andriamanitra hoe ozy pasteur Jao maly hoe mbola manimanitra krismasy dia misy tenin'Andriamanitra Luka 2:4 filazantsara ny Luka 2:4 dia ny 2:4 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ny amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahana rehefa tonga ny anjely dia zay no lazainy rasange amin'ny 2:7 zao ny voasoratra ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahana dia rehefa nazo an'izay teny izay dia inona tompo ny toriana amin'izany dia zavatra miverinao anatiko dia hoe ny fiadanana dia io le averintsika foana rehefa mifanena hoe peace dia za no tonga tato amin'ny asa fanompoana dia miaino an'ilay olona dia inona zany zavatra resahany zany rehefa le mifanena dia miaino tsara dia efa elaela voeniko hoe peace le izy dia mianatra hoe rehefa ohatrany ahoana ka izany no miteny an'izy io rehefa miarahaba indraindray ohatrany rehefa misotra dia eny aho zany miezaka miainon'ilo hoe ohatrany ahoana ny fomba fampiasana azy dia mba manao moramora eny dia tamin'ity indray mitoraka ity nalefa n'Andriamanitra ny teny hoe mikasika ny fiadanana dia androantsika mba hijery kely an'izay ao amin'ny Isaia 7:5 ohatrany lasa miazakazaka kely tsika ao anatin'ilay izy toko 7:5 dia milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zaza niteraka ho antsika zazalahy no mena antsika ary ny fanapahana dia ho atsorina ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriany fiadanana amen zany hoe tokony tsy misaraka amintsika kay zany io fiadanana io tokony eo amintsika foana le fiadanana fa ny fanontaniana mipetraka manahoana amin'ny fiainana andavanandro tsapanao ve le fiadanana raha tena tonga dia misy hoe mifanena tapika ery analakely ery ohatra dia tonga dia misy manontany miadana ve ianao ahoana mivalina mety be deabe ny valiny ao eny e miadana fa tsy haiko mety be deabe ny valiny fa
Androany andaontsika matatra ny tenin'Andriamanitra. Inona ny lazain'Andriamanitra mikasika ny fiadanana? Ahoana iza ny toloran'Andriamanitra fiadanana? Ahoana ny fomba iaina fiadanana? Ary ahoana ny ampiarana ny fiadanana amin'ny zavatra alesy iainana rehetrarehetra? Dia somary mitanisanisa tenin'Andriamanitra maromaro tsika fa ialana tsiny mialoha. Ny zavatra tokony ho fantatra voalohany aloha zany dia zao: fanekena nataon'Andriamanitra ho antsika ny hanome fiadanana. Tena fanekena nataon'Andriamanitra ilay izy. Jereo nge Malaki 2:5 Malaki 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana zany ka dia natahotra sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Amen. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Misy fanekena nataon'Andriamanitra hanome anao fiadanana. Raha ohatra zany ka mbola manontany teny ianao amin'ilay fanontaniana hoe miadana ve aho? Tena eritrereto ny fiainanao andavanandro, ny any ampianarana, ny any ampiasana, ny any amin'ny ankohonana, ny any amin'ny alehanao rehetrarehetra, miadana ve ianao? Fa nisy nanao fanekena tao hanome fiadanana ho anao. Amen. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 3:7 dia ny 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao ka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Fa ho amin'izany ny atsonanareo ho tena iray, ary ao ka ho feno fisaoranareo. Fa ho amin'izany ane ny atsonantsika reto e. Raha te hanontany tena ianao inona ary ny atsonana ho anapahany fiadanana ao anatinao. Zay ny antony atsonantsika. Dia eo amin'izay tsika no anontany tena hoe tafiditra ao anatin'ilay antony atsona ve asa tsy tafiditra? Ohatra mamerina kely an'ilay fanontaniana miadana ve aty? Andao aloha tsy tonga dia malomalo mivantana, andao toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Jona 4:4 Jona 4:4 dia ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy 27. Fiadanana no avelako ho anareo. Hozy Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Ny fiadanan'i Jesosy no omeny atsika. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ohatran'ny hoe te hiteny mialoha hoe le resaka alahelo, resaka tahotra reny manelingelina ny fiadanana. Fa ny tiany Jesosy tenena dia ny fiadanako izaho Jesosy mihitsy ilay atolotro anareo. Samy hafa ny fanomeny zao tontolo zao. Tena raha vao mijery amin'ny fomba fijerina zao tontolo zao dia hoe ohatry ny ahoana ry anina. Ry zareo manana tomobila tsara be, miadana angambe. Ry zareo tena any amin'ny grande surface foana dia manosika an'ireny le chariot reny anankitelo milahatra foana isaky ny mivoaka avy ao, miadana angambo reny ry zareo tena ohatra zao be, ny akanjon'ny zareo miadana angambo reny. Hoy izao tontolo zao. Dia mifanontaniana anankiray ohatry ny ahoana ny fieritreretanao an'ilay hoe fiadanana. Inona zany ilay fiadanana andrasanao? Fa Andriamanitra miteny eto amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy hoe fiadanako, hoy Jesosy, nomeko anareo. Tsy mitovy amin'ny fanomeny zao tontolo zao ilay izy. Raha ny tokony izy tokony miadana ianao. Jereo ny akaikinao, tokony miadana ianao io. Tokony feno fiadanana ianao io. Fa le izy lay fanomeny Jesosy, lay any Jesosy nomeny.
Isaia 48:22. Misy fanontaniana anankiray voavaly ao anatin'io Isaia io a. Isaia 48:22 dia milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy misy fiadanana ho an-ratsy fanahy hoy Jehovah. Zany hoe raha misy olona zany ataontsika hoe cruel be amin'ny fiainana, fa rehefa hitanao nefa tsy mivoaka ny trano raha tsy ve ho hita foana izy, tsy mivoaka ny trano raha tsy fantatro inona. Fa zao nolazain'ny ten'Andriamanitra hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mety tena hitantsika ety ivelany hoe ohatr'izao ty olona ty, kanefa ny ao anatiny ao mety mieritreritra izy hoe tena za zao manana trosa 10 miliara dia ohatrany ahoana ny andoavako an'izany. Dia mety mipetraka eo amina filina kely fotsiny fiainana hoe ho velona ve sa ho faty dia ahoana. Mety tsy tody ao anatin'ny torimaso akory ny alina satria misy zavatra be dia be mitambesatra ao. Fa za milaza aminao fa zao nolazain'ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mieritreritra izy hoe zao no nataoko anianina omaly, kanefa androany mieritreritra hoe sao dia isy anao an'izany aho koa androany. Fa tsika mijery ety ivelany tena mety rangary ny olo ireny ay nefa zareo tsy mivavaka. Dia ianao miteny hoe miadana be, dia zao nolazain'ny ten'Andriamanitra tsisy fiadanana ao an-dratsy fanahy. Raha tena manakaiky an'ireny olo ireny ianao ka izarany ao anatiny, tena hozy ianao ohatrany aleoko ohatr'izao ihany a. Raha afaka misafidy dia aleoko ohatr'izao ihany. Mety hoe ohatrinona ny aty anatin'ny paosiko fa tsy mieritreritra hoe hisy fiantsoana tapokaria zao, dia inona ny miandry amin'izao. Mety isy arenina hoe le enjeu ao anatin'ilay izy enjana be miatra manaina nefa. Dia za te hitlaza amintsika rehetrarehetra hoe tena eo amin'ny toerana mety ianao, tena ao amin'ny safidy mety ianao, ary tongeto ianao hitady fiadanana. Za milaza aminao fa nisy nanao fanekena hizara aminao fiadanana androany. Amen. Zany mihitsy ange hono ny antsoina antsika. Toizantsika ny ten'Andriamanitra. Tiako misy zavatra anankiray lazaina hoe rehefa ao anatin'ny fitoriana dia anisan'ny tian'Andriamanitra ho zarainy zany fiadanana zany. Isaia 2:10 dia ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy: akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny somafaly, ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena, eny izay manao miziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Amen. Zany hoe ao anatin'ny fitoriana zany ny fiadanana. Na iza mifanena eny, lasa niatrika zavatra maro izy. Dia raha apetraka-Andriamanitra ao anatinao ny teny ho zaraina, dia tadidio fa tian'Andriamanitra hizara fiadanana ianao zay. Tian'Andriamanitra ho avy any aminao ny fiadanana hiampita. Jereo misy olona mahafinaritra na mipetraka eo akaikiny fotsiny ary. Za ohatra lasa mizara an'izany foana hoe eo akaikiny ihany na mahafinaritra be mihitsy. Na tsy mifampiresaka ary io dia ianao tafatombona tsara zany ianao, tsy te hiala zany ianao satria maneno ohatra misy fiadanana zany. Misy akaikin'olona tsy andrinao ny ialana eo akaikiny. Hoe tena raha naty bus eo viana re vao tonga ny are ialana teto hoe. Satria tonga dia enao misy fiadanana na tsisy fiadanana. Fa raha ny tena marina, enao ny tian'Andriamanitra hitondra an'ilay fiadanana. Fenao an'ilay izy dia avy eo mizara an'ilay izy rehefa avy eo eny amin'ny manodidina anao rehetra. Amen. Ndao ary. Jauna 7:20. Jeremia azafady. Jeremia 29:11. Efa tsika tsara mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy: fa za mahalala hevitra heverako anareo ho Jehova, dia
dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Eo zany aloha dia tokony misy fomba fijery miova ao anatintsika. Raha ohatra ka misy lalana sarotra lalovana, raha misy endrika loza ohatrany manakaiky anao, raha misy endrika korotana sy hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao sy ny programanao eo anoloanao, dia tadidio zao teny zao hoe zany mahalala hevitra heverako anareo ozy Jehovah. Le fijerintsika zany mahita hoe tena grave ty zavatra trehany ty, fa tadidio fa manana ny fihevitra ny Andriamanitra amin'iny. Dia zao ny tenany hoe hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana. Ty ny akaikiny io lalana lalovanao io hoe misy destination io. Ny anarany hoe dia fiadanana. Amen. Le lalana zany makany amin'ny fiadanana. Ny fahitantsika azy makany amina korotana. Ozy izy hoe dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zany hoe le olona mety tena loza ty. Fa Andriamanitra miteny hoe tsy loza zany io fa fiadanana ny ao ambadika io. Amen. Fiadanana ny ao ambadika io. Eo zany tokony manomboka misokatra ny saitsika miatrika ny zavatra lalovana. Tokony tsy hanana fisalasalana hoe ahoana ty. Amin'izao zany raha mieritreritra hoe ny zanako ohatry ny ahoana, ny asako ohatry ny ahoana, ny fiarahamonina lalovako ohatry ny ahoana, misy zavatra maro lalovanao eo, dia tena mahita hoe tena miaratsy izy zany ho aiza ihany izy ty. Manana fahatokisana, mitovy fomba fijery amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra efa nihevitra ny eo mialoha. Amen. Manana hevitra Andriamanitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Dia afaka tsika zany manomboka efa milamina miatrika andreo zavatra trehandreo. Tazomy io tenin'Andriamanitra io. Tazomy io teny io rehefa miatrika zavatra misy hevitra Andriamanitra ato. Misy programan'Andriamanitra hitondra fiadanana atao anatin'ity zavatra ity. Raha zay fotsiny ary dia efa afaka manomboka mitony ny fotsika. Fa raha variana mijery an'io zava-mitranga io dia mipolotrana olana sy tebiteby ao anaty eo. Dia eo ny tian'Andriamanitra ananantsika fahatokisana ny tenin'Andriamanitra. Jereo nge Jaona 16:33 amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana, nefa matokia za efa naresy izao tontolo izao. Amen. Le izy zany miady amin'io fiadanana io, resaka fahoriana, resaka loza, resaka problème, eo dia tavela eo le olona tsy mahita hoe fiadanana ka eo akaiky eo. Nefa raha ny tena marina, iny lalana iny ihany lalana mankany amin'ny fiadanana zay efa omanin'Andriamanitra. Dia zao ny teny hoe efa nilazaiko taminareo izy zany teny zany mba hanananareo fiadanana. Misy teny lazaina hanananao fiadanana. Io teny io dia lazainy Jesosy mba hanananao fiadanana. Aty amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoriana, mahita ohatran'ny rehetrarehetra. Raha tsy mahita tsara dia asiana solomaso hita tsara fa mahita. Fa za matokio izy fa za efa naresy an'ireny. Le Andriamanitra nge efa naresy an'io e. Andao andeha amin'ny fahatokiana fotsiny tsika miatrika an'ilay izy. Amen. Manana fahatokiana ao amin'ilay lalana izay alehanao androany, fa ilay maharesy an'io zavatra rehetrarehetra io miaraka aminao. Amen. Amen. Toizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ahoana mbola afaka manao ve tompoko? Mbola afaka? Tonga amin'izay ary Jesosy indray andro, raisina ny ohatra. Ny mpianatra tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy dia ketraka reraka tanteraka. Tamin'ny voalohany niaraka tamin'i Jesosy hoe ty olona ity zany tena mpanjaka, hitondra antsika amin'ny fandresena n'ity fanjakana Romanina izay tena manjaka amintsika ity. Dia jerena
tena mirakla be foana ny ataon'i Jesosy. Dia faly be ny mpianatra hoe tena miaraka amin'ny grand tsika, tafity tsika, na fo ihany ny fanjonoana, na fo ihany ny inona moa ny fitakiana etra, na fo ny asa rehetrarehetra fa ndao hiaraka amin'ity Jesosy ity, fa tia ny tena tafita tsika. Tapitapoka teo, maty Jesosy. Ketraka tanteraka amin'izay, ny asa efa nafoy tsika tia hitan'ny olona foana teny rehetrarehetra teny niaraka tamin'ity Jesosy ity zao Jesosy tsy eo. Ahoana? Inona ny hafarana? Tena ketraka amin'izay, andao rangahy tena inona, andao hidy ary amin'ny trano ary fa vita ny anjarantsika. Jesosy ilay goavana be niaraka tamintsika ary ny fonondry zareo ndrendritsika reto. Dia ahoana? Andao hidy aman-trano. Dia nihidy tao. Izy nihidy tao iny Jesosy nitsangana eo foany zareo. Andao ngevakitsika ao amin'ny John 20:26. Za mahita hoe tsy manary namana zany Jesosy. Tsy manary ny zanany zany izy. Asa na iza hoaizany misy anao io, fa tsy programany anary anao. Jereo ary noho ny afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanao anareo. Amen. Lay tao anatin'ny ady sy ny fahadisom-panantenana tanteraka, lay tao anatin'ny faharesena tanteraka, hoe Jesosy hoe fiadanao anareo. Raha mba mety ianao, jereo leo akaikinao. Mety miady ange izy io mety misy zavatra trehany io fa tsy nitantarainy taminao. Mety mpivady fa mety indraindray mijery azy ianao amin'ny alina dia misy sento kely zay fa mety misy zavatra fa teneneny izay fiadananao anao. Fiadananao anao. Amen. Jereo io fiadanana io ampitaina. Zay no mahatonga antsika fampiresaka. Pizy misy anankiray mampita any amin'ilay anankiray. Dia ilay anankiray mandray an'ilay izy. Ohatra ny Jesosy teo tamin'io fotoana io niteny hoe fiadananao anareo. Nanomboka teo tena courage daholo ny mpianatra. Very ny grand raikitra indray ity nanomboka teo eny nasa daholo amin'izay, andao amin'izay ary. Dia andraso aloha rehefa tonga amin'ny fanamasina vao tena lasitsika, rehefa feno ny fanahtsika. Fa niverina amin'izay sabe daholo ny zavatra natahorany rehetrarehetra, natrehany daholo amin'izay taorianan'izay. Niova tanteraka ny tantaran'ny mpianatra satria tonga ny fiadanana. Za tia ilaza aminareo fa hiatrehanareo zavatra maro ny fiadanana. Amen. Ary aza mandeha any amin'ny toerana anankiray raha tsy miaraka amin'ny fiadanana ianao. Fa ilainao ny fiadanana hiatrehanao ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Jesosy ilay tompo ny fiadanana, izy no mizara amintsika n'ilay fiadanana. Hoy izy fiadanana ho anao. Nanomboka teo tonga dia voaray mpianatra zay fa voarainay ilay izy alefaso amin'izay izay atao rehetrarehetra vonona ny aty. Alléluia. Jérémia 35. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, zao no lazain'i Jehovah, feo mampangovotra ny renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Misy zany ny feo mitondra fiadanana. Dia misy feo mampangovotra. Dia rehefa ianao zany milaza pisy amin'olona dia amboaro ny feo. Le feo ve mitondra fiadanana sa mampangovotra? Fa misy feo mampangovotra kosa fa misy feo mitondra fiadanana. Rehefa feo mampatahotra ny ataonao dia atahotra le olona. Fa misy feo malefaka. Za mino tsy niteneny teo hoe ohatraohatry ny ahoana ny lazay fomba namoahan Jesosy an'ilay teny hoe fiadananao anareo, fa za mino fa tena mbola le feo fotsiny ary tsisy tonony tonga dia efa misy pisy.
indrindra nasiany tonony amin'izay hoe fiadanana ho anao ange le tonony ao anatin'le izy tonga dia henonao be hoe tonga le izy. Rehefa mizara fiadanana antsika ataovy le feo mizara fiadanana. Averena amin'ilay akaikina fiadanana ho anao. Ataovy avy ao anatin'ny fonao mihitsy hoe misy fiadanana iriko avy ato anatiko tena mba hiainanao io ao amin'ny fiainanao. Tsy haiko hoe inona ny zavatra lalovanao fa mihoatra no zany rehetrarehetra zany ny fiadanan'Andriamanitra ameno anao hitondra anao hitoetra ao anatinao hampahomby ny lalanao rehetrarehetra. Zany zany ny ampitaitsika ao anatin'ilay teny. Amen. Misy zavatra mavesatra be zarainao avy any aminao ampitainany amin'ilay olona. Amen. Fa Jesosy ny tena zange io mametraka fiadanana io. Zany hoe misy fitaovana mampita dia olona anankiray ilay mampita dia olona anankiray ilay mandray. Fa Jesosy mivalide an'ilay izy eo ampovoany mba ho tanteraka ilay fahamarinan'ny fiadanana any amin'ilay mandray azy. Amen. Mbola mahazo manohy kely eo. Lay feo zany mety hitondra fiadanana io mety hitondra tahotra io. Jereo nge Zakaria 8:19. Le izy koa misy fanirina tokony tafatoetra ao anaty. Na ianao mizara zany araka andrasaina teo dia tokony maniry mba handraisan'ilay olona an'ilay fiadanana, fa ianao mandray an'ilay teny koa tokony misy fanirina iainao anatin'ny fiadanana. Vakitsika aminaran'i Jesosy zao nolazain'i Jehovah tompo maro ny fifadikanana amin'ny volana faha-efatra sy ny fifadikanana amin'ny faha-dimy sy ny fifadikanana amin'ny faha-fito ary ny fifadikanana amin'ny faha-folo dia samy tonga fifaliana sy firavoravoana ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka Jody. Rehefa ho avy zany ny fifadikanana ho fa ny toyina dia koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Ko tiava aoka atsika ho tian'le izy mihitsy tiako zany fahamarinana zany, tiako zany fiadanana zany. Raha mamadibadika ao anaty baiboly ianao io fahamarinana io dia miaraka amin'ny fiadanana foana, fa nakaiky foana ireo. Fa atsika mila tian'le izy dia ianao handray an'le teny tena atao hoe za maniry fiadanana mihitsy. Dia iny fanirina sy etaeta ao anatinao iny tonga ilay teny fiadanana avy any tonga dia tafatoetra ao anatinao. Zany hoe tsy ho an'ny olona tsy rototra zany io, tsy ho an'ny olona tsy mivaky loha amin'izany io, fa ho an'ny olona maniry sy tia fiadanana. Amen. Aoka tena ho tiantsika mihitsy hoe fiadanana tiako zany, iriko zany, etaetako zany. Amen. Tezantsika ny tenin'Andriamanitra. Misy mpanonona fiadanana fa misy koa ny olona tononona an'ilay fiadanana. Lioka 10 dia ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Izay trano hidiranareo dia lazao aloha fiadanana ho amin'ity trano ity. Dia 9. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho amin'ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy zany dia hiverina ho aminareo ihany zany. Ohatraohatr' izao zany ilay image. Miditra amina trano ianao, rehefa hiditra ao ianao tonony aloha ny fiadanana. Raha misy zanaky ny fiadananao tonga dia voaray ilay fiadanana. Rehefa tsisy ao miverina aminao ny fiadanana. Ianao raha hiditra trano anankiray dia hiatrika toerana anankiray izay. Tsy fantatrao inona ny zavatra miandry ao anatin'iny trano iny, inona ny andraisan'ny olona ao anatin'iny trano iny, inona ny fanahy manjaka ao anatin'iny trano iny. Fa zao raha miditra fotsiny ianao lazao ny fiadanana.
ao ny zanaka ny fiadanana tonga dia voaray ilay izy milamina ianao amin'izay zarainao rehetrarehetra raha tsy ao ny zanaka ny fiadanana miverina aminao ny fiadanana ho protection ho anao hiditra amin'iny toerana tsy fantatra ho iny raha misy korotana zavatra maro efa andrasany hoe ho avy eo ihanina amin'izao atototsika any amin'ilay zavatra dia rehefa tsy ao zany zanaka ny fiadanana fiarovana ho anao iny tonga dia miaraka amin'ny fiadanana alefa sy mandeha aty ny fiadanana amen dia zao koa ny zavatra raisintsika ao amin'io teny io misy zany ny atao hoe zanaka ny fiadanana dia misy ny atao hoe tsy zanaka ny fiadanana masika be fa zafady tompoko amin'ny olona mifanerasera amintsika misy ny atao hoe zanaka ny fiadanana dia misy tsy zanaka ny fiadanana zay ny teny teo hoe raha misy zanaka ny fiadanana ao dia hitoetra ho amin'ny fiadanana tononareo fanamboamboarina ilay izy fa raha tsy zany dia hiverina aminareo ihany ilay izy dia mitenitsika zany an'ilay fiadanana aloha voalohany indrindra fa ao anatin'izany andrasy jerentsika Isaia 57:19 57:19 amin'ny anaran'i Jesosy dia izaho izay mahary ny vokatra molotra fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky hoy Jehova dia asitra anazy hitanao ilay miverina kely amin'ilay teo aloha izay teny izay hoe Jehova no mahary ny vokatry ny molotra izany hoe isika miteny fiadanana zany dia Jehova mametraka an'ilay vokatra eo amin'izay nylazai ny molotra atsika sika zany fitaovana mampita dia Jehova no mametraka an'ilay valeur an'ilay izy ilay vokatra amin'izay ao dia tafitany amin'ilay olona anankiray indraindray nge milaza tenin'Andriamanitra za mino fa nareo koa miaina an'izany zavatra misy zavatra tsy takatra ny sainao kory miteny zavatra ianao dia na ianao ary avy nyteny an'ilay izy nyteny hoe inona ary zany zavatra nyteneniko zany sao dia tsy tokony teny an'iny ary ilay izy efa lasa nefa any arindrina any amin'izay mijoro vavolombelona ilay olo hoe ilay zavatra nytenenina oatra nefa ianao ary nanenina nyteny an'ilay izy hoe ohatry ny teniteny foana tamin'iny fa ilay olona mijoro vavolombelona hoe ilay zavatra nytenenina ohatr'izao angeka zao ny vokany tamin'ny fiainanay dia nisy an'izao tena misaotra pastera tena zao pastera ianao miteny hoe zary nanenina nyteny an'iny fa Andriamanitra zany mametraka ny vokatra molotra miteny sika fa izy mametraka an'ilay vokatra eo amin'ilay teny dia mampita an'ilay izy any amin'ilay olona itenenana azy amen raha miteny pisy manomboka androany tena ataovy hafany ao anaty misy vokany io ilay olona mifanena aminao iny hiatrika andro anankiray izay miandry azy any tsy fantatsika fa zao nisy fiadanana nampitainao tamin'iny sekondra anankiray iny tena loranga tena hiteny pisy pisy tena ataovy avy eo anaty misy zavatra ampitain'Andriamanitra ao anatin'izy iny amen amen miverina amin'ny tenin'Andriamanitra teo tsika Koritiana voalohany 14:33 miverina amin'ilay hoe zanaka ny fiadanana misy tsy zanaka ny fiadanana iza ny zanaka ny fiadanana andray an'ilay teny fiadanana iza zany ny olona tsy andray an'ilay teny fiadanana izay zaraina Koritiana voalohany 4:7 dia ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana ozy izy fa tompon'ny fiadanana araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra amen io misy toerana misy fikotranana tsy hoe salle de musculation akory ny resahantsika fa tena savoritaka mafinaritra ny sasany mihitsy ilay hoe misavoritaka ozy moa ny fiteny sasany ohatra ny tsisy action izany ilay action amin'ny olona tena mikorotana ambony ambany mihitsy
dia izay ny fahafinaretana ao anatiny. Indrindra moa sanatria ny olona hoe tafiditra ao anatina fofoana zava-mahadomelona na hoe fisotroana tena tafiditra lalina, fa mahafinaritra azy le mikorotana, le miady, le mifampitabataba, le mifamaly, le mitady hevitra mba tena isiana korotana mihitsy eo amin'ilay toerana. Dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ange tsy tompon'ny fikotranana hoy izy fa tompon'ny fiadanana. Dia tonga amin'ireny toerana ireny ianao dia miteny hoe fiadanana ao amin'ity toerana ity. Maso mijery ianao, inona? Inona hozy izy? Fa manomboka amin'iny fotoana iny mahakamo azy ianao. Tena manontany tena fa inona ary nataoko an'ity olo ity fa mahasosotra azy fotsiny izao ianao. Dia manao zavatra rehetrarehetra ianao mba hahafinaritra n'iny olo iny. Ianao indray dia alana. Satria maninona? Ilay fiadanana tsy mety aminy. Ilay ao anatinao mihitsy iny tsy mety aminy. Ianao tonga amin'ilay toerana hitondra fiadanana, ny azy gidragidra ny tadiaviny amin'ilay toerana fa tsy fiadanana. Dia mahasosotra azy ianao, ilay fanahy samihafa dia mifandona. Izany mahatonga antsika ireo misy olona tena ezahantsika hatonina ampitiavana. Fa ny zavatra valiny avy any tsy fitiavana mihitsy. Tsy mandaitra mihitsy ilay fitiavana ilay fa tena vao may teny marary be, fihetsika manafotoana be no valiny. Satria iny lazainy tenin'Andriamanitra iny, tompon'ny fikotranana, le mibahana ao anatiny. Fa Andriamanitra tompon'ny fiadanana, tonga amina toerana anankiray, raha tonga ianao manonona hoe fiadanana, misy tonga dia manao ozy izy hoe zay ilay nandrasako. Tonga dia ianao hoe any izany. Fa misy eo amin'iny toerana iny tonga dia mijery mitongilana anao. Ahoana? Fiadanana? Inona koa ny tenen'ilay rangahy ity? Dia efa ianao hoe tsy mipasy izany. Fa rehefa tsy mipasy izy miverina any aminao hoe mety Jesosy, mety Jesosy. Alleloia, tsy very izany ny fiadanana avy any aminao, verina any aminao iny. Alleloia. Dia eo zany dia ahitantsika hoe iza ilay mandray dia iza ilay tsy mandray an'ilay fiadanana izay zaraintsika. Dia Matthieu 10:13. Matthieu 10:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho amin'ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Efa voatonontsika teo zay. Salamo 37:11. Salamo 37:11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpandefitra kosa no andovany tany ka hiravoravo amin'ny habeny fiadanana. Amen. Misy toerana tonga dia ianao hoe misy olona mandefitra, misy olona mizaka mavesatra nefa hetaheta ao anatiny ilay fiadanana. Tonga dia voarainy izay fiadanana tonononareo izay. Ary ny mandefitra araka ny efa fampianarana eto foana, ny atao hoe manetry tena dia ilay mankatoa izay lazain'Andriamanitra. Izay nefa fampianarantsika teto foana hatramin'izay dia ndonge jerentsika Job 36:11. Mialatsiny fa tsy maintsy hipetraka kely any tompoko azafady. Job 36:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaino ka manaiky azy izy, manaiky an'i Jehovah izy, manaiky ny tenin'Andriamanitra izy, dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Amen. Miaino dia mankatoa izay lazain'Andriamanitra. Io tsy mila misy manonona indray amin'izay fa tena miaino sy mankatoa izy, tonga dia ny fiadanana mandrakotra azy amin'izay fotoana izay. Amen. Rehefa ilaitsika eny an-dalana eny andefasan'Andriamanitra olona hanonona fiadanana foana tsika, ampatsiahana ao anatintsika hitoetra hiverina ao anatin'ilay fotoana. Fa raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fiainona sy ny fankatoavana dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy amin'izany. Raha azontsika tsaina fa
tian'Andriamanitra ho lany ao anatin'ny fiadanana ny androntsika rehetrarehetra. Fa io ny vahaolana. Miaino dia mankatoa. Dia ho feno an'izany tsika ary tsy ho diso an'izany amin'ny fiainana rehetrarehetra. Amen. Lasa somary mitanisa tenin'Andriamanitra tsika fa azafady Sa moa tsy manana zaraina dia izay lazainy tenin'Andriamanitra ihany zaraintsika eto hoe. Raha nanao zaraina dia mibahanako ny fotoana fa tsy manana tompoko. Jeremia 23:17. Jeremia 23:17 aminaran'i Jesosy. Milaza mandrakariva amin'izay manamavo ahy izy hoe Jehovah nanao hoe ahita fiadanana ianareo, ary amin'izay rehetra mandeha araka ny ditry ny fony hoe tsisy loza anjoanareo. Toizantsika 18 Fa iza moa no efa isan'ny mpihevitra teo amin'i Jehovah ka nahita sy nandre ny teniny. Iza nanongilana ny sofina taminy ka niaino ny teniny. Nitadio ny Jehovah mivoaka ny fahatezerana sy nitadio mitambolombolona ka miatota amin'ny lohany ratsy fanahy. Jereo ato amin'ny 17 milaza zao, milaza mandrakariva amin'izay manamavo ahy izy hoe Jehovah nanao hoe ahita fiadanana nareo. Nefa olona manamavo an'Andriamanitra dia tenena hoe ahita fiadanana nareo. Falazainy tsorony be ary amin'ny 7:7 hoe nitadio ny Jehovah mivoaka ny fahatezera sy nitadio mitambolombolona ka miatota amin'ny lohany ratsy fanahy. Izany hoe tsisy fiadanana ho an'izay. Fa any amin'izay miaino sy mankatoa ny toeran'ny fiadanana. Amen. Mila isika tena miaino mankatoa fa tsy mitoetra ao amin'ny ditra ny fo ka ho lasa ao anatiny hoe ratsy fanahy. Isaia 59:8. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny lalan'ny fiadanana tsy fantany ary tsy misy rariny ao aminy alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza mandihy izany dia tsy mahita fiadanana. Zany ahitantsika hoe iza no andray ny fiadanana dia iza no tsy mandray ny fiadanana. Ho an'izay lalana miolakolaka, tsy ahita ny fiadanana. Ho an'izay tsy mampitoetra ny rariny dia tsy mahita fiadanana. Fa mila isika mampitoetra ny rariny ary mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra, Isaia 26:3. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny saina tsy miovaova hozy izy dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Amen. Aoka tsika ho tafatoetra amin'izay fa ilay fiadanana zany lasa fiarovana mihitsy ho an'izay saina tsy miovaova. Tena tafatoetra ao anatin'ny fiadanana ary fiarovana koa ilay fiadanana. Zany teneniny hoe fa ny fiadanan'i Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy hozy izy. Lasa fiarovana mihitsy ilay izy rehefa tsy miovaova ny fomba fijerintsika, ny fisainantsika fa mitoetra tsara arak'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Dia hijery amin'izay tsika ao amin'ny Salamo 32 nanomana nyity tenin'Andriamanitra ity dia tena hoe tena verset be mihitsy ilay izy fa mirary faharetana kely tompoko. Isaia 32:17. Isaia 32:17 misy hoe fahamarinana. Dia ny asan'ny fahamarinana, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ny fiadanana tsy mitoetra eo amin'ny toerana tsy misy fahamarinana.
fa ny fahamarinana dia miaraka amin'ny fiadanana foana. Dia mily isika tena mitoetra ao anatin'ny fahamarinana dia tafatoetra ny fiadanana. Miasa zany ilay fahamarinana dia vokany lasa fiadanana. Ary ny vokatry ny fahamarinana ozy izy dia fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Raha vao tsy ao anatin'ny fahamarinana tsisy fahatokiana, misy tebiteby, misy tahotra. Fa tafatoetra ilay fiadanana ao anatin'ny fahamarinana. Dia ntaontsika hijery hoe ahoana ny fomba piarantsika an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro ary. Inona ny zavatra atao amin'ny fiainantsika? Jereo Isaia 77. Amin'ny zavatra, amin'ny toerana alehantsika rehetrarehetra, amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra, hoeto ao anatintsika io fiadanana io. Raha ao anatina hoe mikorotandrotana sy ohatr'izany dia tadiavo aloha ny fiadanana, zay vao manao zavatra. Andeha nendy atody ianao rehefa tsy eo amin'ny fiadanana sao dia mahay menaka eo. Indraindray mibata vilia, mikorisa indray dia menjera ny vilia, fa ahoana ary izay ataoko tsisy mandeha amin'ny lohany daholo. Petraha kely aloha dia tadiavo ilay fiadanana. Ampitoero ny fiadanana. Aza maika hiazakazaka be fa tsy mampahomby ilay izy rehefa avy eo. Jereo Isaia 77 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahatonga volamena aho ho solombarahana. Izany hoe ny varahana ho soloana volamena, soloan'i Jehovah io. Ary ahatonga volafotsy ho solom-by. Ary varahana ho solon-kazo. Ary ny vy ho solom-bato, ny fiadanana no nataoko fanapahana anao. Ary ny fahamarinana no mpampiasa anao. Izany hoe rehefa manapaka anao zany ilay fiadanana, mihatsara ny zava-misy eo. Amen. Rehefa manapaka anao ny fahamarinana, rehefa mpampiasa anao ny fahamarinana, tena eritrereto hoe ohatry ny ahoana ny endriky patronako. Manao ahoana ny orony, manao ahoana ny endrikendriny. Fa zao ny tian'Andriamanitra atao hoe ny fahamarinana no ataontsika patron. Amen. Iza ny mpampiasa anao, mpibaikobaiko anao, mpanirakiraka anao, dia tian'Andriamanitra hoe ataovy ilay fahamarinana ilay izy. Amen. Izany hoe tsy ho afaka ny tsy ho eo patron, fa ny zavatra ataonao kosa ataovy amin'ny fahamarinana. Amen. Io ny tena patron atsika. Io ny tena boss be atsika. Dia anankiray faharoa, raha ny fiadanana no manapaka amin'ny fotoana anataterahanao an'ilay zavatra, dia Andriamanitra manolo ny zavatra misy eo ho tsaratsara kokoa. Izany hoe teneny hoe ny volamena ozy izy, ny varahana lasa volamena, ny vy lasa volafotsy, ny hazo ho lasa varahana, ary ny vato ho lasa vy. Misy zavatra miova eo. Aza manao zavatra raha tsy ao ny fiadanana. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra, Zakaria 8:12, misy vokany ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa hisy vokatry ny fiadanana. Ny voaloboka hamoha, ary ny tany avokatra, ary ny lanitra aplatsaka ny andony, ary ny sisa amin'ity firenena ity ampandovaiko izany rehetra izany. Amen. Ay tsy tontononona fotsiny ka izy ity, tsy hoe miaina fiadanana fotsiny ianao, fa misy vokatra izy io amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Amen. Toy ny eo akaikinao, raha zay ianao miaina ampiadanana amin'izay. Amen. Tsy hoe feno ny zavatra rehetrarehetra dia miadana ianao, fa ianao ny miadana dia lasa miova daholo ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Tenin'Andriamanitra io resahantsika io. Izany hoe andaontsika hiaina ampiadanana. Araka ny lazaina tany amin'ny voalohany tany hoe ohatry ny hoe loza ilay zavatra hita, fa Andriamanitra miteny hoe za manana hevitra heverana an'io, tsy hitondra loza zany io fa fiadanana. Fa ianao ilay miaraka amin'ny fiadanana nova zavatra. Teo ny akaikinao, ianao anke zany ianao mody tsy rototra io ianao mihitsy zany. Amen. Amen.
Tezatsika ny tenin'Andriamanitra. Oabolana 17 tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana, noho ny trano feno hena misy fifandirana. Resaka hena zao ty satria Krismasy teo avy amin'ny farany taona. Dia safidy aiza no aleha, inona no atao, inona no hanina. Anomboka zavatra ianao amin'ny fiainanao dia tsarovy hoe tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana. Zavatra kely sy bitika enao misy fiadanana le izy eo anombohana. Aza mieritreritra hoe tena ty kosa rangatrano anankiray feno hena, alao ato fa ty tonga dia aingana be, tonga dia le zavatra ilaina rehetrarehetra complet ao dia tonga dia andao hoany. Nefa misy fifandirana, tsy ety io, anenenana io rehefa avy eo, lasa fotoana lany fotsiny nandehanana tao. Fa aleo miverina ary amin'ilay tena hoe zavatra atao hoe kely, bitika, atao hoe tsisy dika, kanefa ianao misy fiadanana any anombohana. Anomboka zavatra ianao amin'ny fiainana, anomboka ny taona antsika, anomboka raharaha ianao, tsy haiko inona sy inona daholo ny zavatra atomboka, fa zao jery hoe aiza no misy an'ilay fiadanana any atomboka. Fa io no ambinin'Andriamanitra, ka tsy Andriamanitra ve ny teny hoe kely ny andohanao fa lehibe nefa ranao. Fa manomboka ao amin'ilay misy fiadanana ilay anombohana an'ilay izy. Fa tsy ary amin'ilay sakoroka be ary hoe aty rangahy tonga dia complet. Matetika moa ny tovavy rehefa hoe anambady dia hoe aleo rangahy tonga dia ilay ary amin'ny manana crafter ary. Hoe rianina hono tonga dia efa nakefatra ny tranony. Aleo hany. Indraindray misy azafady fantabatana be. Misy bandibandy kely tonga dia ohatrany hoe manatonatona dia mizara fitiavana. Sinona koa ny vitany io, tsy aleo ary amin'ilay be trano be ary. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe aleo sombo mofo maina misy fiadanana. Angatao fanamasina ny olo-tsaina amin'ny lalantsika rehetrarehetra. Na amina resaka asa io, na amina resaka inona io, na amina resaka inona io, fa jereo aiza le misy fiadanana. Aiza le misy fiadanana. Tena namifampiresaka manolona fotsiny ary. Misy raha vao miresaka zavatra anankiray ianao dia miresaka ny olona manodidina anao. Dia indraindray manome sosikevitra. Raha zay io toeranao dia zao ny atao, raha zay io toeranao dia zao ny atao. Dia jereo fa misy teny amin'ireny misy fiadanana dia ianao misy fiadanana zany. Fa tsy azontsika atao tsinotsinona ny tenen'ny olona, fa indraindray Andriamanitra mampiteny an'ireny olona ireny ho antsika. Dia noho izay misy fiadanana, mety zavatra kely sy bitika nefa misy fiadanana ao anatin'ilay izy. Aza atao tsinotsinona izay. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Oabolana 7:17. Oabolana 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehany rehetra. Amen. Andriamanitra izay. Andriamanitra izay. Enona hoe mety amin'ny ao anatinao ilay izy. Mety ilay izy, tsy amin'ny nofinao fa mifanahinao tonga dia mety. Mahafinaritra ilay izy, mety ilay izy, ary tonga dia ianao misy fiadanana ilay izy. Safidio izay izy, lafiny anankiray izay. Mety aminao izay. Amen. Ambolena Andriamanitra eny an-dalana eny, amatsiana Andriamanitra fiadanana eny, ameno ny fiadanana eny an-dalana eny, fa mila mahay misafidy tsika hoe aiza sy aiza daholo mameno hoe za tena feno fiadanana be, pisy be any ala avy any an-trano, fa rehefa tonga taty aminaty bus tena tsy pisy mihitsy, satria nanena misafidy tokony raisindraisina foana eny mameno an'ilay fiadanana ao anatintsika ho fena alefan'Andriamanitra ilay izy, dia mila mahay tsika mandray andreny ara-potoana. Fa tiany anankiray tena le fanjakan'Andriamanitra mihitsy kay fiadanana izy io. Romanina 14:17. Romanina 14:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina.
ay tena le fanjakan'Andriamanitra mety zany hoe raha tsy miaina fiadanana antsika mety tsy ao tena miaina fiadanana tsy haiko manana vary ianao zao raha manontany hoe miadana ve ianao Romaina 14 ihany fa 19 amin'ny anaran'i Jesosy koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fampandrosoana ataovy isan'andro amin'izay ary ilay ketrika raisinareo reny teny reny ahodikodigno reny teny aiza ny fomba ikolokoloko an'ilay izy aiza ny ainako an'ilay izy feno an'ilay izy tsara ve zany lasa amin'izay iza siza ny izarako an'ilay izy aiza ilay olona mandray aiza ilay olona tsy mandray ahoana ilay iverena dia ketreo foana amin'izay ilay izy hoe aoka hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fampandrosoantsika fa tsy mety fa lasa mijanona ao anatin'ny tahotra sy ny tebotebo ohatry ny apôstôly teo aloha foana raha tsy tafatoetra ilay fiadanana tsarain'i Jesosy Kristy amen dia mamaraparantsika vevakaiky ny fotoana aiza ary ny toerana isi ny fiadanana noho ny aminao Salamo 122:7 Salamo 122:7 amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao fanambinana anie ho ao andapanao amen rehefa ao anatin'ny mandanao ny fiadanana feno fanambinana amin'izay ao amin'ny lapanao eno izy io tena eno izy io tena zavatra matériellement azo tsapaina mihitsy hoe tonga ambavady ianao tonga dia maheno fiadanana misy fiadanana ty tanàna ty miditra amin'ilay vavady ianao tena hainao misy pisy be ato tsy hainao hoe fa maninona fa iza no mipetraka ato fa hoana fa ny hainao izy io dia rehefa hainao koa no miaraka amin'ny fiadanana mbola vao amin'ny vavadinao ny olona dia efa mahatsapa misy ato zany Salamo 147:14 Salamo 147:14 amin'ny anaran'i Jesosy mahatonga ny faritaninao fiadanana izy vokisan'ny vary tsara indrindra ianao amen ay zany raha ny olona anankiray miaina amin'ny fiadanana fa mitohy hatrany amin'ny faritany izy io tsy haiko région moa no délimitation administrative zao sa inona fa feno fiadanana zany région Analamanga noho ny aminao amen raha miresaka andro pasteur reny zao tsika voakasika hatrany Korea any voakasika hatrany France any voakasika hatraiza fa nyresany amintsika eto aloha faritany zany fanapita fiadanana ianao amen satria ianao miaina fiadanana satria efa faneken'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra ny fiadanana dia niaina n'ilay izy ianao dia manomboka miapita ilay izy amen faranantsika Zakaria 8:16 efa voateny tao aloha ihany izy io Zakaria 8:16 amin'ny anaran'i Jesosy izao ny zavatra ataonareo hoe samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo mitsara marina eny mitsara tonga fiadanana ao am-bavadinareo amen ao zany ny fomba fiainana miaraka amin'ny mpanampy ny fomba fiainana miaraka amin'ny vady miaraka amin'ny zanaka fomba fiainana ao amin'izay tsy haiko mpanao zaridainanareo fomba fiainana amin'izay olona rehetrarehetra manodidina ao mba hitoerany fiadananao dia hoy izy hoe samy miteny marina amin'ny namany avy nareo ary mitsara marina mety tena zazakely anankiroa no miady mifandripaka eo dia hoy izy hoe mangina zay fotsiny dia milamina letsy fa mitsara marina amin'ireo zazakely anankiroa ireo fa zany ahatonga fiadanana ao am-bavadinareo amen iangetontsika mandeha amin'ny fiadanana feno fiadanana ny fiainanao rehetra karakara sakafo ianao dia miaraka amin'ny fiadanana tsy haiko inona sina daholo no alehanao rehetrarehetra fiadanana no ameno an'izany rehetrarehetra dia ho hitanao fa aomby be ary izay mety iriny fonina ohatra ny fiadanana teny amin'ny olona ary hoentin'Andriamanitra eo aminao fotsiny avy eo ao aorianan'izay voninahitra ho an'i Jesosy mba hitsangantsika hivavaka
ray tsara indrindra mankasitraka anao zay. Misaotra ny namanginao anay androany indray tamin'ny teninao. Mankasitraka Tompo raha misy nay tsirairay avy manontany tenao miaina fiadanana ve aho. Dia ianao androany ny teninao. Misaotra Jesosy. Androany Tompo ireo mpanomponao andehany amin'ny rehetrarehetra izay alehany any. Jesosy ampianaro izay hiaina ao anatin'ny fiadanana. Nazaina ny sitraponao fa ampianaro izay hiaina. Fiadanana ny eo anao. Fiadanana ny eo anao. Tompo tsara indrindra. Sokatra ty anatinay fa tsy miferinaina, tsy mitaraina, tsy ho feno tahotra, tsy ho feno tebiteby fa kosa hiaina ao anatin'ny fiadanana. Fenao no nizarany zany androany. Honao nihaja, honao voninahitra mandrakizay anaran'i Jesosy. Amen. Dia atolotra antsika amin'ny pasteur sandratra ny micro sa pasteur fa mandra-piakatra an'io dia kasy io foana ny eo akaikinao dia teny hoe fiadanana ho anao, fiadanana ho anao, fiadanana ho anao, fiadanana ho anao, feno fiadanana ianao, ny fiainanao rehetrarehetra, ny lalanao rehetrarehetra, izay ho ataonao rehetrarehetra, fiadanana daholo. Ataovy mafy be rangahy, fiadanana ho anao e. Mankasitraka pasteur, mahazo toerana ary tsika ao anatin'izany no tatazana ny izay tokony ho tatazana fanatitra sy ny efa mandra-piandrian'izay dia alefantsika aloha ny filazana tapitra zany ny sekoly amin'ny titoan'ity tapitra androany fa amin'ny zoma amin'ny efatra ao amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny zoma dia sabotsy maraina mbola misy ihany aho sabotsy maraina amin'ny 7 fotoam-pandraisana dia alahady amin'ny 4 no miaraka mankasitraka n'Andriamanitra tsika araka io zavatra hitantsika eo amin'ny écran io fotoam-pakasitrahana izy io manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 9 alahady. Amin'ny alahady zao tena hoe ho faranantsika tsara ny taona nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Jesosy mino an'izany ianao mety tsy mino fa na Jesosy raha mino. Amen. Tena tiany Jesosy ianao nanao zavatra teo amin'ny fiainanao izy tena andaontsika hiara-hankasitraka n'Andriamanitra, apetrakantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny taona rehetrarehetra dia hiara-hanomboka taona vaovaontsika amin'ny herintaona. Amen. Amen. Misy fomba fiteny izay ny anarana tambola kely hoe raha misy manome zavatra ho anao kinga miteny hoe sotra tompoko. Dia nahazo tsika nandritra ny taona mety adininao le izy. Fa raha mety dia lisy teo inona sy navy narary ianao dia nisitranina ny zavatra nieritreretanao zay tsy nangataka akory anao fa sendra nieritreretanao dia tonga tampoka izy tamin'ilay fotoana nieritreretanao. Tsy haiko be da be resaka asa, resaka fahasalamana, hery tanjaka, inona koa resaka ankonana, fitehirizana amin'ny fahasalaman'ny ankonana, zany rehetrarehetra zany ireo teny rehetrarehetra izay niraisintsika avy amin'Andriamanitra dia mila isaorantsika. Io misy programme anankiray rovinty any Toulouse amin'ny 2 sy 3 janvier amin'ny 18h io. Mba soloina kely le afisy azafady fa 18h monsieur Faly 18h io fa tsy 16h. Misy afisy anankiray 18h any Toulouse amin'ny 18h 2 sy 3 janvier dia ho an'ny any Europe moa zany dia mahazo tombo manokana kely indray izy aloha. Tali tiaka ho an'i Jesosy tsika nazo nandritra ny taona dia ry zareo mahazo amin'ny faran'ny taona sy ny fanombohan'ny taona. Terizo tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe miara-dalana ny fahamarinana sy fiadanana. Amen. Aleo mihinana mofo aza amin'ny fahamarinana toy izay mihinana côtelette sy inona sy cochon de lait azo amin'ny kolikoly. Alleluia. Aleo mihinana mofo maina fa misy fiadanana ao anatin'izany. Mino ako fantain'Andriamanitra tsika tao anatin'ny teny dia andaontsika hitsangana, andaontsika hisaotra an'Andriamanitra sandrato ny tananao dia sokafo ny fonao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay mankasitraka anao zay manome voninahitra anao zay. Misaotra Jesosy fa farananao teny tsara ny taonanay Jesosy teny tsara mamerina anay amin'ny laoniny ny fiadanana izay fanomenao anay. Io ilay fiadanana tsy azo nizaniza fafana Jesosy vokatry ny fahamarinana iombonanay aminao. Aoka Jesosy zany fiadanana zany anapaka ao am-pony tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa tena
ianao ilay fiadanana izay nomena anay. Misaotra Jesosy fa sarobidy aminay ianao. Tehirizo ny tsirairay avy, tehirizo ny ankonana tsirairay avy, tehirizo ny fianakaviana tsirairay avy, mba hiaina ao anatin'izany fiadanana izany, hifankahita amin'ilay fiadanana. Aoka ny tsirairay avy hiverina, hijeriny ao anatiny, hifanenany aminao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay apetraka feno am-pelantananao Jesosy, ty faran'ny herinandro ty faran'ny taona ty, tena eo ambany fierovanao, eo ambany fitantananao. Raha misy Jesosy zavatra ilainy tsirairay avy, dia ianao mahafantatra an'izany, ianao anatanteraka an'izany araka ny sitraponao sy ny araka ny haben'ny ao am-ponao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako fiadanana ho an'ny tsirairay avy. Aoka izany fiadanana izany ameno ny tsirairay avy, anaraka ny tsirairay avy, tsy ho voafafa ny zavatra lalovana fa hitoetra hihoatra noho ny fahalalana rehetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra matozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo. Peace tompoko.